ihany fa ressources humaines ihany koa isika ny anisany antely izany hita tambony tany moa samana neviny marina angeny teneny fa be deaibe Madagasikara misy dotation naturelle exceptionnelle misy ndraitrarehetra aplazaiko aminareo fotsiny fa ny boky hitako tany ivelany tany 6 000 milliards ny vola azo naondrana trokosoko tamin'ny badorose hatramin'izao 6 000 milliards marina ny teneny fa zany nge verina tety naovana fotodrafitrasa tena ohatran'izao trika tsy mangataka amin'ny mampalelo teny aminareo fotiny hoe afaka hoetiko indray resaka amin'ny resaka fifidanana zao dia hitanareo fa nisy olana tany amin'ny Afrique du Sud tany tokony efa manao miezaka be ny sianita tena mandefa olera Madagasikara vita les bulletins asa efa vita ngamby izy zao fa nisy olana tany Afrique tsika samy miankina man'olona dia ny vola koa ngamba raha sy diso mbola tsy feno tsara le vola nge nozetry ny fiany raha mana 6 000 milliards anao nefa mangatako 110 millions de dollars c'est absurde tsy inantenena amin'izany fa dia mampalely le fitantanana zany rehefa tsy mahay malaza tena moa araka ny teneko dia ny vahiny nanapaka atao amin'ny tenatsika dia zao mandeha ny tsy dia zay loatra le izy zao teneniko anao varina anao raha mifanerasera tsika be namana vahiny be eto na eto aterana na avelany ary be namana mihitsy aseka mifanatsana ary misy namako vahiny sy malagasy fa le vahiny tsy manada tena sy mididritra amin'ny raha ny firenena malagasy tena tsy tatiko mihitsy io dia tokony anaja tena reny olon-dreny zany elana amin'izay maro teny ianao dia manany apy ampiseho amin'olona hoe mahay ianao mahay ianao fa rehefa mahay ianao manadra anao ny olona manatsainy zany indrindrindrindra aloha fa mifanana nge apy hoe fa tsy ato akory dia namako reo adaira tonga soro amiko rehefa vahiny le tsy manadra malagasy zany sy ny manadra Madagasikara ny tena tapetraka amin'ny toerany fa raha vahiny izy tonga miasa eto raha vahiny izy ny tonga mamorona asa ho antsika eto mampiodina ny économie atsika tonga soa izy ary tokony imbesana ary ny sécurisavina zany investissement zay tsy ampy tokoa tsika nge ny problème eto zao le resaka araka ny tena hoe resaka programme akoa raha tianao fa nyteny dadatota dia anampy angavy anao fa hidadafara ny fotoana moa zany mandeha ihany satria vofetry amina le fotoana eto azonareo fialam-pianarana ve asa dadafara le fandarana asanao zany andresenao lahatra mifidy anotsaka ny vatony dadafara ny andradafara zany arak'izay hoe refondation totale de Madagascar zay miangaviana amin'ny sécurité zay ny fandriam-pahalemana ny fampianarana ny resaka fahasalamana ny fotodrafitrasa zay zany dia ny famoronana azy fa ireo zany mifameno miangavana amin'ny fandriam-pahalemana tsika aloha fandriam-pahalemana araka ny teniko tao aloha hoe ny lalàny misy aloha novana zay miaro ny mpanao ratsy satria matetika le reny olona manafika amin'ny basy reny tratra dia enim-bolana dia mivoaka raha tsika mahita tsara ny gazety fa hoe tratra ny bande de 6 na 12 na 8 zay vavy nivoaka ny fonja reny fona zany no manafainy vahoaka eo ihany koa ny fitsipika amin'ny fehan'ireo mpitandro ny filaminan'ireo na ny fitsarana zany na ny mpitandro ny filaminana mihitsy zay mitandrona ny basy raha tsika malala fa amin'izao fotoana zao any basy ny mpitandro ny filaminana no anafihana ny vahoaka fa faharoa manaraka zay momba ny fampianarana raha tsika malala fa amin'izao fotoana zao dia mpampianatra firamana natao tokony mpampianatra ny sekoly rehetra tsy misy lataba raha tsisy seza ny trano misy mbola tsy misy trano akory na CEG na lycée reny rehetrarehetra zay zany mila fanamboarana mpampianatra firama zany tsy azo ekena mihitsy zany hoe sekoly mpanjakana asa mpanjakana nefa ny ray aman-dreny ny mpianatra zay efa sahirana mbola hiantoka ny karamany ary karama kely tsy mahavelona azy akory reny zany mila formena reny mpampianatra firama reny dia intégrena mpiasa mpanjakana ny gestion ressources humaines mpiasa mpanjakana ihany koa amin'izao fotoana zao dia raha tsika malala fa dia misy mpampianatra efa 12 taona tsy mahazo avancement miakatra ty Antananarivo lany ohatrinina karakara an'io mena voladolo ny varavarana izay idirana reny hoe tokony informatisena fotsiny gestion ny mpiasa mpanjakana miakatra ho azy ny karamany tsy sahirana izy amin'izany ny volany mba miasa araky ny tokony ho izy raha resaka fotodrafitrasa tsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao
mila lalana 100 000 kilomètre raha 10 kilomètre ny lalana tokony amboarina eto nisy ihany filota aloha lazo hoe anao lalana fito taona 600 kilomètre amin'ny fito nefa tao anatin'izay fito taona zay koa fantatritsika tsara misy usure tao zao nisy lalana namboarina tany Morondava herintaona fotsiny dia potika tanteraka tsika mila manao lalana 4000 kilomètre 4,000 kilomètre isan-taona ny tokony amboarina eto mba ahafahantsika mahavita nyreo lalana rehetra eto Madagasikara nefa zany tena aminao ery fa raha mahavita an'izany asika folo taona tsika vao mitovitovy amin'ny firenena faran'izay mahandra indrindrana azy raha mahavita 4000 kilomètre isan-taona akoatran'izay ny trano raha tsika malala fa problème eto Madagasikara ny resaka trano cyclone kely rivotra kely 100 kilomètre à l'heure dia rava 7 isan-jato vatomandry 7 isan-jato fahavatena teo zao va nisy vaingakenga nisy hoe may ny trano anankiray trano rapaka dia may daholo ny trano firy reny zany mila fanambarana tanteraka eo ihany koa ny resaka fototra fahasalamana amin'izao fotoana zao rehefa miresaka dia hoe ny malagasy dia population jeune inona ny mahatonga an'izany naton'izany dia tsisy tratrantitra ny vahoaka malagasy vitsy ny tratrantitra ary rahantsika malala tsara fa ny tapahafatesan'ny reny sy ny zaza ambony be eto Madagasikara reny maty epiterahana reny 16 B2 reny isaky ny commune zany mila fitaovana mila maternité mila misy hôpital ho an'ny zaza misy foana ny candidat amboarina fahasalamana amboarina fampianarana mino fa mitovy tv ande mitovy be tsara koa tsy mitovy amin'izay ny fandarana azy izy moa ny teny aloha marina zany fa ny anahy zany tsisy fianarana vanina raha tsisy ny fahasalamana santé pour tous mitovitovy daholo amin'io zany raha resaka programme de société nge fenty tranonareo ty fa tsisy nandeha nifandarana azy dia tsotra fotsiny fariny dia tsotra fotsiny priorité de priorité hoe apetraka aloha sécurité sur le territoire national zay ny vahoaka vamonoka mivoaka mamokatra tsisy olona matahotra mamokatra zany apetraka koa sécurisation judiciaire réforme grande réforme état de droit eto amintsika amin'izao fotoana zao manjaka ny impunité tsisy olona zany eto mieritreritra hoe manao zavatra ratsy surtout amin'ny fitondrana ka mieritreritra hoe hiditra zany donc misy ireo fanarahana ratsy reo zany tokony fananatanteraka sécurité de l'emploi zany formation professionnelle BDB teny dadafara teo hoe tsy tanora zany betraka ny tanora eto bon tode anna moa maty malagasy raha sy diso eo amin'ny 10 taona mahery eo maty tanora nge mirepresenté 7 isan-jato malagasy tanora zany teny hoe tanora zany miainga amin'ny 20 taona hatramin'ny 20 taona mahery eo be tsika efa amin'ny problème tsy anasa daholo ro olo reo donc zay le tenena hoe olona bato ange mampalebe donc ilaina fampianarana fa tsy afaka mianatra raha tsy misy fahasalamana tsy afaka manana fahasalamana tsara ianao sy mianatra tsara raha tsy misy ny sécurité donc io tena priorité de priorité apetraka ny sécurité rehetra tonga ny olona miinvestir sécurisation ny izy ny investissement dia asa raha mbola afaka amin'ny teny fa mbola naika andeha lavitra be sa mbola misy filonisy dia izy zany naty mitovy daholo amin'ny programme ny 3 reo e tsisy anao mazia hoe andao Madagasikara ataony ambony rano nona olona réaliste samy malala ny aina teto malala ny zavatra nitranga teto tsy fampitantara-bogo eto fa zao fantatra fa sécurité zao dia averiny iny fantatra fa bady ngasy ampianarina fantatra fa salama ngasy tsabony raha tsy mpitondra-dalaka tsy alala an'izany fa zao amin'ny teny farany samy manana zay teneny daholo anao ny fitenena dadafara ahoana dadafara zany satria mitovy zany fa le fanatanterahana azy mihitsy zany satria samy manana programme reo fahasalamana zao ny sécurité zao ny fampianarana zao samy adiny tsy fananana azy mila fitenenana farany aloha dadafara farany hitanao naraky ny teny fotoa io ny mety hoe zay zany problème fantatry ny rehetra fa
efa angambany efa samy teny dolo ny candidat teny pré-campagne teny efa mba fantatra ihany hoe le olona aveo miteny avec conviction sa malaza le hoe eny amin'ny mbany tanàna hoe nene social-mbahoaka misy ny candidat tena mivoy an'izany social-mbahoaka nene namboarinay misy conviction ve le olona miteny an'izay ary ny programme rehefa elasaky filoham-pirenena ny olona manao programme alesant daholo hoe tena mety zany fa na ny teo alohany ny lazan'izany hoe 4 heures isa-tokantrano fianaratsika na hita ny farany na ny 4 heures teo aza tsy hita fa zay zany mietrehitra hoe ny fampandrosoana firenena anankiray dia miakina mihitsy aloha amin'ny personnalitén'le président any zany ny voalohany za ndre matohery dia nisan'ny mitsipaka ny hevitry ny olona izay mivoy hoe ny rafitra misy aloha ny tokony apetraka eto Madagasikara ary io rafitra io niteraka ny problème cyclique teto zany hoe dia na contre an'izay fa le personnalité le olona mihitsy hoe manahoana ntoetra an'le olona izy raha miteny ve izy tanterahany ve iny sa raha miteny a izy androany lasa be raha-pito zay iny hoe ny olana eto e mampanantena anao a nefa na sy tanterahanao zavatra resahanao miakina am'izay zany amiko fa ny programme araka teniko teo a samy malany problème eto ane dia samy mivoy an'izay problème zay daholo fa zay zany tiako tenena hoe ary anatanako ny olona hoe jereo tsara le olona miteny azy misy azy any hoe olona mitondra teto tamin'ity transition ty zay tena fototra ny tena hoe insécurité amin'izao fotoana zao mivoy an'izany sécurité zany olona mitondra amin'ny tao anatyty transition ty zay tena fototry ny fahantrany tsy voaloha daholo ny karamany ny subvention ny maire ny fokotany ny mpampianatra frame problème daholo eto nefa dia mbola samy laza fa za dia ampandroso hanovanyity hitondra zava-baovao ia amaranasytsika andriamato Sylvain-Rabetsarona ahoana ny teminao afarany andresinao lahatra mpifidy ana vaina ny fotom-pisainana sy ny fomba fitantanana io le resaka hoe resaka civisme io zany tsy fanomezatry nety le izy fa tena fa loha le fisainana malagasy fa hosolona tanteraka zay le iangy fotony zany zay le hoe révolution douce le resahako amin'ity boky ty fa za ry vahoaka malagasy dia misy fanamby ataoko aminareo raha tsy fantatrika ny dadavitsika atao amin'ity firenena ity amerenana ny asy ny firenena mamananana ny tena vao mangataka koa ilaina foana reo bailleur de fonds reo fa tsika tsy malala zay dadavitsika sy ataotsika tiako tanina amintsika fotriny hoe manana grande mine tsika presque ampiratena daoly ressource zany manana pétrole tsika araka ndreko ivoaka atroatra ary tsika koa manana an'ireo huiles éparses reo zay feno gazy anjara tsika mampitrango ambolo ny vahiny masy rehefa miresaka nio resaka huiles éparses sy pétrole io sy grande mine tsangam-bolo ny vahiny fa mbola tsisy malagasy nasahany zany fa za sa iresaka am'ireo mba manao partenariat win-win na win ny vahoaka malagasy fa rehefa manam-boly tsika afa kokoa no miresaka am'ireo olona vahiny investir reto rehefa manam-boly tsika toa ny infrastructure ny énergie mo zany problème be eto ka rehefa milamina daoly zany tonga ho azy ny vahoaka ny vahiny miinvestir reto ianao koa afaka miady baritra kokoa rehefa manam-bola rehefa manatina anao ny olona ka miresaka aminao donc révalorisavina daoly zany reo source reo fa za tena teny aminareo fa manao fanamby tonga eo io ny zavatra zerevako voalohany indrindra reo mifananatsika nefa lasan'ny olona mana réserve na gasy tsisy ohatran'izany tsika ohatrany katara reny mba ho tsiritiny olona am'izay Madagasikara sy malagasy sotra betsaka dia misaotratsika rehetra toko lasy fafaisorana ary andriamampiona Joseph Martin fantatry ny olona amin'le dadafara avy amin'ny RTM dia sorana ny andriamato Sylvain-Rabetsarona avy amin'ny PNJ Mazava zay candidat teto amin'izao fandarana manokana izao misaotratsika rehetra tompoko ho amin'ny manaraka indray velomandray